Asamtombo, Ashkarinamtombo. Sous le patronage de Madame Lydia Toutraj Malala, ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, sous le parrainage de Monsieur Christian Tsai, représentant de l'OIT, en collaboration avec Madame Wangarmino Diatoupnera, préfet d'Antigrabé, Monsieur Mandjindjanjanaka Albert, chef de région Vaknakarat, Monsieur Paul Razanakoul, maire de la commune urbaine Antigrabé, en partenariat avec le Bureau international du travail, le comité d'organisation a l'honneur de vous inviter à rehausser de votre présence les cérémonies officielles d'ouverture et de clôture du Salon régional de l'emploi et de la jeunesse qui se tiendront les 14 et 15 octobre 2016 au parc de l'hôtel du Terme Antigrabé. Venez nombreux. SRJE, une opportunité à ne pas rater. Asamtombo, Arkarinamtombo. Sitraka stella toko lasitako vavy no alorana ny araba ho anao amin'ity androany ity atao anatin'ny fandarana manokana mahakasika ny salon régional de l'emploi et de la jeunesse etsika goavana be izay karakarainy komity mpanomana ary ny vahintsika amin'ity androany ity dia ireo tena tompon-draharaha mahakasika an'izay resaka salon de l'emploi izay dia ny vahintsika arak'izany dia Andriamatoa Ralahy Armiadana Denis Philippe, directeur régional de l'emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Vakinankaratra. Amiarabanao tompoko dia nisy ny fiovana eo anivon'ny départementa misy anareo zany hoe any anivon'ny ministère mihitsy ny ampy any resaka emploi. Inona ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay tompoko? Miarahaba antsika rehetra izay manaraka izay famantarana izao ary miarahaba ihany koa ny madame Prinsia. Marina tokoa fa ny ministère anay dia natao hoe ministère de l'emploi araky ny napetraky ndrareo tao amin'ny gouvernementa dia ny fahatsapana fa tsara raha mifanindran-dalana mihitsy ny emploi sy ny formation professionnelle, zany hoe ny fampananasan'ny olona sy ny fanofanana azy arak'asa. Dia ankoatran'izay moa zany dia eo ny fampianarana teknika. Arak'izany dia misy moa aty amin'ny faritra misy ny rantsa mangaika an'ireo ministère maro isan-karazany ho an'ity ministère ity zany dia misy ny direction régionale de l'emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aty Vakinankaratra. Dia aiza ho aiza moa tompoko misy an'ity birao anareo ty dia karazana tolotra ohatriny ahoana no azonareo omena ny vahoaka satria ny asantsika moa asam-panjakana asam-bahoaka raha teo. Ny bureau-nay moa zany dia ny Mahazorivo ny misy azy amin'ny Mahazorivo pavé dia misy service anakefatra ao anatiny. Voalohany service administratif et financier ny SAF, service des examens et scolarité, ny service d'établissement et d'ingénierie de formation ary ny service de l'emploi. Ao amin'ity service de l'emploi ity zany eto ny voafatra moa zany service régional de l'emploi no mikarakara mikasika an'ity salon de l'emploi ity zay no ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministère sy ny eo amin'ny BIT zay miroborobo ary mahavelom-bolo fanantenana mihitsy amin'izao fotoana zao dia misy zany fiaraha-miasa amin'ireo amin'ny fampiroboroboana zany fampanananasa ny tanora indrindraindrindra ny daholobe ka ao anatin'izany zany dia misy ny efa mipetraka amin'ny service zany eto amintsika miaraka amin'ny BIT ny SRUE zany système régional d'information pour l'emploi. Io dia nandraisana ny mombamomba ny mikasika an'ireo zay mitady asa ao ihany koa ireo mpanome asa zany ireo manana tolotra asa zany mitady mpiasa hiasa eo aminy eo ihany koa ireo manana tolotra amin'ny fanofanana arak'asa mifanindra ireo mba hanamora le fampanana asa ary ho azo antoka ny olona manao le asa sy le asa ataony amin'ny fampandroana ny firenena. Hanomana ny SRJE tsika Atsoaty ny salon régional de l'emploi et de la jeunesse. Marina fa misy ny komity mpanomana mikarakara ny hetsika fa mino fa misy ny tanjona napetraky ny ao anivon'ny ministère mihitsy mahakasika an'ity hetsika ity dia inona ny karazana tolotra omenareo ny tanora mandritra an'ireo roa andro ireo tompoko? Ya, fantatsika tokoa zany fa amin'ny zoma izao fa 14 volana oktobra sy ny sabotsy fa 15 volana oktobra dia atao eto amintsika eto faritra Vakinankaratra ny salon régional de l'emploi et de la jeunesse passive zany iarahana mikarakara amin'ny BIT zay atao amin'ny
hôtel de terme manomboka amin'ny 20 ora zany de fa mandeha ny fanentanana isan-karazany de amin'ny 7 ora eo manomboka ny fanokafana raha officiel ny salon régional de l'emploi et de la jeunesse io natao tokotrany io satria raha mahita ny zava-misy amin'ny firenena amin'izao fotoana zao ary ao anatin'ny fidina amin'ny fahatrana mihitsy ny tena antony fantatsika tsara fa ny asa ny maha olona ary fa miresaka olona zay tsika de voaray daolona ny tanora na ny lahy na ny vavy eny fa na de reo manana fahasambanana azy de voaray ao anatin'izany daholo ka natao ity salon régional de l'emploi et de la jeunesse tia satria io zany de sehatra iray ahafahan'ireo mpitady asa sy ireo manana tolotra asa ary reo manana tolotra amin'ny fanofanana arak'asa mifampiserasera indrindra amin'ny salon de l'emploi io ary aoriana salon de l'emploi io dia mbola afaka miserasera ihany zareo mihaona amin'ny anaran'ny service régional de l'emploi zay any amin'ny Braonay no misy azy izy zany nitoy ny rehefa avy eo amin'ny fanatanterahana zany atao hoe fampananasa ny tanora zany ny siro rehetra zay tsy mananasa io moa zany de avahana kely apetraka tsara mihitsy miezaka atsika mianatra arak'izay tratra fa rehefa tena hoe tonga any faratapony hoe tsy afaka mianatra intsony zay vao miditra amin'izay lafiny hoe fitadiavana asa ary zay mihitsy ny tanjona anay fa tsy hoe vao mianatra vola tokony mianatra de andeha hiala andy tsorony eto fa moramora aminay kokoa ny mampananasa ny olona manam-pahaizana noho ny any mbola tsy tonga amin'ny tanjona tokony ana de mijanona amin'ny fianarana antsoina iangaviana misy ho tonga ireo tanora satria ny tanora ny tena jerena mpanjinina akaiky momba an'izy io indrindra ireo tanora zay tsy mananasa ny hampanananasa an'izy ireo ary zany misy mahatonga any misy amin'izy ireo no fanina am'izao mba afaka amoronasa ho an'ny tenany hanana ny asa isan'ny tanjonao zany ny fanesiketsehana fampahafantarana nyreo manam-pahefana rehetra ireo sehatra tsy miankina rehetra ireo société civile izay rehetra mahasahana ny tontolon'ny asa indrindra eo amin'ny lafiny fampananasa ny tanora zay rehetra mahakasika an'izay zany dia isaonan'zareo roa ietsiketsehan'zareo roa ahafantarany rehetra ny zavatra misy ary io salon régional de l'emploi et de la jeunesse io koa zany dia manamora ny fiaonan'ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny sehatry ny asa nareo manana diplôme nareo zay tsy kolotsoiny dia tsara ho hitataratra ho tonga ho daholo mora ahitana ny tokony atao hanampianan'izy ireo amin'ny fampananana asa azy tsy ahivina ihany fa nihetsika salon régional de l'emploi et de la jeunesse izay ho totosaina ao amin'ny parc ny hôtel de terme ny 14 sy ny 15 octobre ho avy izao de fampisehoana ao anatina toerana iray ny tolotra sy ny tinady arak'asa de ankasitrahana indrindra ny fivaniana ny Andriamatoa Ralahiary-Miadana Denis Philippe directeur régional de l'emploi de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Vakinankaratra teto amin'ny fandarana manokana mbola isatrany ny tolotra isan'andro amin'izay fandarana manokana zay mba tsy atopotrano mionanao mahakasika ny hetsika fa ny entana de ianao tonga mihitsy misitraka ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny salon de l'emploi ao amin'ny parc ny hôtel de terme veloma tompoko Assamtoum, Ashkarinamtoum. Sous le patronage de Madame Lydia Toutraj Malala, ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, sous le parrainage de Monsieur Christian Tsai, représentant de l'OIT, en collaboration avec Madame Wangarmino Diatoupner, préfet d'Antigrabé, Monsieur Mandjindjandianzanaka Albert, chef de région Vakinakara, Monsieur Paul Razanakoul, maire de la commune urbaine Antigrabé, en partenariat avec le Bureau international du travail, le comité d'organisation a l'honneur de vous inviter à rehausser de votre présence les cérémonies officielles d'ouverture et de clôture du Salon régional de l'emploi et de la jeunesse qui se tiendront les 14 et 15 octobre 2016 au parc de l'hôtel de terme Antigrabé. Venez nombreux. SRJE, une opportunité à ne pas rater. Assamtoum, Arkarinamtoum.